Alléluia, alléluia, waouh. Séminaire de foi et d'esprit. Conférence de feu et de miracle. Yara Anamni, révérend Tim Angiasson, c'est centre parole vivante. Manomka ni 30-31 juillet au Aviso, ni 1er, 2, 3 août, au Amni espace centre parole vivante à Tavatsava Naïmenaitos. Séminaire de foi et d'esprit, conférence de feu et de miracle. C'est moulé anaranle séminaire ou atonareu révérend de ba fantanina we a ona sewana zandni afandara ptona amnio ftona koavanu de inavon zavatra itrango. Zany hoe amin'ny fety azy moa zany amin'ny fiderana famezam-boninahitra azy dia atomboka amin'ny resaka fiderana ilay izy misy koa mpanakanto kristiana zay andray anjara ao anatiny ao misy koa ireo atoko-pihira zay ao anatin'ny fiangonana andray anjara sy ny avy any amin'ny faritra satria convention nationale moa izy io zany de ireo sampana rehetra any amin'ny faritra manana ny mpandray anjara ho avy anotrana amin'ny fotoana io dia ao anatin'izay fiderana izany de misy ny tenin'Andriamanitra moa de misy koa ny vavaka sy tsodrano ho an'izay rehetra manatrika eo. Tahaka fanaonareo isan-taona moa révérend anatin'ity hetsika conférence lehibe ity de manasa vahiny nareo de azony afantarina avy eo hoe iza indray no asainareo misy vahiny tonga indray ve amin'ity indray mitoraka ity révérend? Ny mpandray anjara moa zany ao anatin'ity hetsika lehibe ara-pilazantsara zay atao karakarainy centre parole vivante dia misy ny apôtre Sama Akwam zay avy any Afrika Atsimo izy fa manana sampany eto Madagasikara koa dia misy ny apôtre Tsokalangena avy eo Maurice avy amin'ny Harvest Church ho avy eto any koa izy de misy ny docteur Olivier Andriasson avy eo anatin'ilay fikambanana Évangile et Réveil ary ao koa i Rala Prince Mbakpanga avy any Nigeria dia mazava ho azy moa tena koa zay sady mpampandroso azy reo no mpandray anjara koa ao anatin'io hetsika lehibe io tondra ny hafatra sy izara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Miarahaba anareo anaran'i Jesosy tratry ny fotoana mahafinaritra fanentanana n'ilay hetsika lehibe fa mangin'Andriamanitra ny firenentsika indrindrindrindra fa mifaritra Analamanga ao anatin'ilay hoe séminaire de foi et d'esprit, conférence de feu et de miracle. Isy zava-dehibe zay tian'Andriamanitra ampitana atsika izany ary izany moa nanasan'Andriamanitra nireo lehilahin'Andriamanitra zay andray anjara amin'io fotoana io zay avy eto toerana sy avy any amin'ny firenena maro samihafa zay safidina manokana ho fitahina ho anao. Misy matoka fa mifatongavanao satria misokatra ho an'ny rehetra le izy de mino afa hitombo ny finoanao ho takatra ho ny fihevitr'Andriamanitra de hay andrombaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao satria tenin'ny tompo ny teny hatramin'ny andro Joan Baptiste ka mandraka ankehitriny de rombana ny fanjakan'Andriamanitra, rombana ny fahatsarany hay ny tompo atao izany manana anjara ianao. Azo antenena zany fa tena fotoana goavana io fotoana io révérend inavy zany zavatra tokony andrasan'ny olona fa hitranga eo amin'ny fiainany mandritra ny fotoana rehetra io de karazan'olona izavy no afaka ho tonga amin'ny conférence io révérend sa hoe ny avy amin'ny fiangonana centre parole vivante avy eto Analamanga sy ny avy any amin'ny faritra ihany no afaka ho tonga amin'io. Tena marina moa zany arak'izay voalazanao zay misokatra ho an'ny rehetra le izy tsy akanavika satria Andriamanitra rehefa mamangy dia tsy manavakavak'olona izy de atsona daholo zany ianao zany zay nona sy mangitahita famarinana te hitonga ao anatina fatakarana vaovao indray. Baiboly moa ny teny hoe napetraka ozy izy ministera 5 ho fanorenana amin'ny fiangonana hatratra ny ohatra Kristy ho fanomanana azy ireo miasa tsara satria mila fantatsika fa amin'ny fiangonana tsy anarana fa asa zany hoe misy andraikitra andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana de hijoro aneo lay filazantsara amin'ny fiainany izany ka amin'ny fotoana io zany de hiekipe tsika zany hoe ameno atsika andrafitra atsika anomana atsika ny afatra zay hoentin'ny lehilahin'Andriamanitra ao apitany fanasy ny heriny izy andraisatsika ny hafa atonga atsika tsy hipetraka fa tonga atsika hay andeha hijoro tsomenatra amin'ny filazantsara anambara
sy izara am'ireo manodidina atsika zany fitiavan'andriamanitra zany ao anaty moa raha misy an'ireo olona zay mila koa hikasika andriamanitra manokana ampiova amin'ny fiainana de asaina manokana mihitsy ireo zay miandrandra fagagana izany satria irotsaka ao a ny herin'ny fanavao zany sy ny herin'ny fananganana ary herin'ny fanasitranana sy fagagana izany hoentin'ireo le ran'andriamanitra ifandimby izara amin'ny fitiavan'ny Kristy ireo de manasa anao fa tsy maintsy hiova ny fiainanao. Azo antoka zany révérend fa ty le fotoana tena tsy tokony raha tenin'ny olona mihitsiny a de inary ny fanentanana hoentinao farany a ho an'izay rehetra liana sy mety hoe manaraka an'izao fanentanana manokan'izao. De araka le voalaza teo zany hoe tena fotoana anankiray tsy azo idivirana io a manana anjara ny tsiray ary manasa anao mihitsy an'izanizy ianao a nandre an'izao antsoantso zao fa tena fotoana hanovan'andriamanitra ny tantaram-piainanao a hitombonao anatina maridrefim-pahalalana sy fatakarana ary fansorana indray de ho tahin'andriamanitra tsy hainao ihany fianao sy ny taranakao araky ny teny hoe misokatra ho an'ny rehetra le izy de tongava daholo tsika rehetra isan'andro zany mandritra an'ireo 5 andro ireo a amin'ny valo sasany amin'ny 10 de amin'ny 2 de eto ny namanamantsakay izy misy fiara-mitatitra magatia ville zany amin'ny fotoana eo aorinany fivoriana ariva izany famaranana zany de ohatran'izay foana mandritra ny 5 andro tsy ndriky manokana ihany keo ao anatiny zany dia misy fiaraha-misakafo ho an'ireo zay ijanona zany mandritra ny tontolo andro zany mamaipono ambadika eo zany ho fikarakarana mihitsy mba afahantsika mifantoka natokana ho atsika rehetra zay nona sy mangetaheta zany famangin'andriamanitra sy kasika andriamanitra ao anatin'ny fatakarana sy fahalalana ny fihevitr'andriamanitra mihoatra ny teo aloha izay zany ka hoy aminao hoe eto namanamatsakaiza fa andriamanitra tsy miova maly sy anio ary mandrakizay ainy manova amin'ny fiainanao amin'ny fahatsarana mandresy be. Amen. Séminaire de foi et d'esprit. Conférence de feu et de miracle. Anzam Nyone.